Iverenantsika kosa ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana tsy mitsahatra manao ny asany ho amin'izany ny avy ao anivon'ny zandarmariam-pirenena farany teo dia olona fito ny voasambotra ny efatra tamin'izy ireo dia tratra niaraka tamina vola marobe ny ambiny kosa dia sary natao aoriana ny fanadihadiana natao. Ny sabotsy maraina tokony tamin'ny efatr'ora teny Amboanjobe akaikin'ny restaurant Ravinala dia nisy ny Renault Laguna sakanan'ny zandarmariam-pirenena. Olona efatra no tao anatin'ny fiara ary tratra tao aorian'ny fizavana ny vola efatra lasaka ny ampy sachet iray izay ny totaly 10 miliara sy 7,7 faingo 5 tapitrisa FMG. Rehefa nadiadiana ireo olona ireo dia tsy afaka nanazava ny fiaviany vola sy ny ilan'izy ireo vola tao anatin'ny fiara. Ny any sisa fantatra dia saika alefa etsiny ireo vola ireo. Ankoatran'ireo olona efatra tao anatin'ny fiara dia nisy ihany koa ny teratany karana roa tafiditra tamin'ity raharaha ity. Misy olona ray zany zay hitanareo moa sary ny aveo manao zay intermédiaire zay. Zany hoe ny vola devise dia mijanona any ampita ihany. Dia mandalo ny olona dia le olona misy zany ny opérateur te hividy zavatra any ampita hoe valeur n'izao miliara dia iny alain'le olona fa ny devise any ihany. Zany hoe devise tokony hiditra eto amin'ny firenena, tokony hiditra amin'ny banque centrale. Personne manana division Madagasikara mijanona any ihany fa ny vola zany no miasa eto. Ny tena zany ihany hoe meo 1 milliard na 2 milliards zao olona zao fa io vola division tsy miditra aty amintsika. Zay raha volazan'ny commandant groupement teo hoe transfert de devise illicite zany na azaina fotsiny amin'ny gouvernement hoe trafic-na devise. Hatramin'izay zany ny zavatra dia efa nanomboka tany amin'ny 2011 zany efa amina miliara maromaro ny efa nandeha fa izao voatratra. Ary olona io dia izy no micentraliser ny zavatra rehetra io eto Antananarivo zay ny azoko lazaina aloha fa tsy teny Madagasikara fotsiny. Rehefa mandeha ny opérateur hoe andeha hividy entana any Dubaï na andeha hividy entana any Chine tsy mitondra devise aloha mialeto fa entiny efa mividy devise izy amin'ny franc malgasy en ariary fa ny vola efa miandry ihany tsy miditra amin'ny mpitabola mpanjakana zay ny devise io ka izay ny antony mbola adiadina mihitsy zany fa maro ny voaroroy amin'io fa ny tena nanao anazy zany ny tratra zao. Manamafy ny eo anivon'ny zandarmariam-pirenena fa ny fanakalozana vola vahiny dia tokony eny anivon'ny banky no hanaovana an'izany. Misy infraction atao hoe infraction d'origine afahany manao fandikan-dalàna zany ahitana an'ireto vola reto na mety devise eo amin'ny voalohany ka ampiasaina indray ireo vola ireo zany anafenana azy heverina diovina amin'ny alalan'ny fividianana ohatra ataontsika mividy vato izy na mampiasa an'ireto vola reto amin'ny sehatra maro fampiasambola reto. Izay rehetra zay zany no ahafahana mamaritra hatreto aloha fa famotsim-bola ny mpisanga hita fa mbola eo an-dalana manao famotorana moa zao ny mpiandraikitra. Rahantsika mahita ireo devise ireo raha ny lalàna voalazako teo ihany en 2004-020 dia milaza ao amin'ny article 5 fa raha vola vahiny no ampidirina eto amintsika ka mitentina mihoatra ny valeur teny amin'ity 30 millions de francs malagasy dia tsy maintsy atao mifanakalozam-bola amin'ny institution financière na établissement habilité mialatsiny amin'ny fomba fiteny azy amin'ny teny français. Ny tranga miseho eto nefa rehefa nanontaniana ireo olonareo zay natratrarina ireo vola ireo dia tsy mbola nisy taratasy fanamariana aloha fa manana banque na manana zay na hoe société zany ahafahandrareo manao fanakalozam-bola dikan'izay ivelany sehatra tokony anaovana fanakalozam-bola voalazany lalàna nipoiran'ireto vola malagasy reto. Raha nambarany teo anivon'ny zandarmariam-pirenena dia alefany amin'ny tahirim-bola mpanjakana na caisse de dépôt ireo vola 10 miliara sy 7,7 faingo 5 tapitrisa iray milanja sarona teny Amboanjobe ireo. Ny fitsarana kosa no manapa-kevitra amin'izay hanaovana azy.